Kora FM manolotra anao mandritra ty herinandro ity. Jiramaty nosoratany Andony Maraina. Arliva Nireny ilaina zoto Tsiaro ny volatiana Rajoelsoa no anome aina ny tantara. Nandray feo sy hinana totosa miaro fi. Andro fahadimy. fa inona ry ty fitoanana be ty? Zahay efa maty hitanjanako. Asa raha velan'ireo mivoaka na ho tasonindreo ao izy zao. Tsy mino fa von'izany aretin'izany valipite mety tazo vokatra ireny zavatra ny ainan'ireny fotsiny nampiakatra ny hafanandry. Sitraka andana aloha anontany hoe misy inonao efa adiny 3 nge zay tsika niteto hoe Andraso vetivety ary. Tsy vonoko motera fa vetivety fotsiny. ay Lozan'izay. fa inona indray hony e madilo mihitsy ny sofoko ka tsy mahaino afa-tsy loza foana. Ny anton'le tohana be aloha ny toa hoe misy vorona nitaingina eo ambonin'le bus manidina dia nanatody eo mihitsy ary tsy mety miala io. Nefa ny fisian'ny vorona io no manakorotana an'ireo filina mitondra herinaratra dia miregle an'izay ry zareo. Tsy azoko a Sady manimba ny bus manidina tsy mbola nisy nitaingina akory le vorona no manapaka herinaratra dia tsy maintsy alana faran'izay aingana hoeko. dia tena hoe lohalarana mihitsy ve moa izany? Reto vona be dia be ambany maso reto aza tsy misy vovana iray aza mbo marina mafy e nataoko ihany tsy hiteny. Tena hoe reto lavaka be hitsahan'ny tongotra reto tsy hita fa ny any an-danitra no enjehany. Ny lavaka sasany amin'ny lalana efa tsy lavaka tsony ny filaza azy efa ady volo mihitsy. Ny filaza neny azy ko. Ka zany no marina ka. Dia herinaratra inona marina moa zany no andefasana an'ireo bus anabakabaka ireo sa mandeha amin'inona? Mandeha amin'ny rano? Ka ny rano koa ary efa tsy misy ko. Herinaratra tokony hanatsarana amin'ny fiainana ary lazaina fa tsy ampy dia olanina amin'izany zavatra izany indray. Maro angeny tsy anasa noho ny fatapahan'ny jiro lavareny io e. Dia asa re jereo anie manararoatra amin'ny sasan'ny rano miandro neny amin'ny sisin-dalana avokoa no tsy manan-kelofana rehetrarehetra. Tokoa. Ny sasana aza moa dia io mihitsy ny andrahokanina. Dia misy manam-pahefana mahita tsara fa dia mitazana fotsiny e. Chacun pour soi et Dieu pour tous e. Zany ao ihany fa andao hitady lalana fa aloha fa tena na amin'ny herintaona aza marina tsika raha ho afaka eto. Ny any amin'ny firenena lehibe amin'ny andro alina ny travaux publics no miasa mba tsy hanakorotana amin'ny famovozana ary zareo dia mampilaza meloa. Ka izay indrindra mantsy misy olona maty ao anaty fiara ao. Ahoana? Efa marary mafy ny le olona. Miandry adiny roa tao anaty embouteillage 500 metra tsy hatongavana ny hôpitaly tazantsika maso avy ety io nefa nangataka lalana an-dranomasina fa tsy menitra ireo hatramin'ny farany mihitsy. Nasaina nanao détour dia io maty io. Fafatosa. Tena mampalahelo be. Sady mbola kely anaka ny le maty. Andriamanitra. Ny anankiray indray andeha soram-panambadiana. Efa adiny 4 tsy afaka teo ihany. Sady tsy afaka miverina, tsy afaka mandroso amin'ity lalana tery dia tery ity. Fa misy tomobila avokoa ny ao aloha sy ny ao aorianany. Tezitra mafy ny mera tokony hanoratra. Miantso fa olona tsy maty sy tsy mahalala fomba ry zareo. Ka voatery any ilena ny fisoratana. Sakafo any amin'ny espasy nefa efa voalovola avokoa. Olona any amin'ny 250 personnes any nasena. Rery tompo. Tena pitehana tsotro izao ny fiainanao dia mbola ianao ihany ny diso e.
fa dia tsy mba hoe misy fombo-tepo misy very zareo hoe dia tsy mba mieritreritra ny vokatra ny zavatra atao dia tsy haitsoa ny izy terineny iainana aloha ny androany izay fa tonga isika asa raha nakory ny ato fa misinna indray jereo ngefa sy mpanoleva zany amy maka azy io asa dia homenitra reo koa hitako ny mpitandro ny filaminana mihitsy ny mandrahoana ny tompon'ny hotely moka an'izany eniko tamin'ilay zananantona tany teo raha ny fahaizako azy nefa tokony alevina avy hatrany any amin'ny fahasambahiny ny olona matina rety mifindra ohatran'izao satria mety hiparitaka andriamanitro tena loza tokoa zany fa orisitraka tena potika tanteraka kay ilay hotely dia jereo ane jereo fa manome vola n'ilay mpitandro ny filaminana ilay vehivavy io ary dia miomana zany fa dia hiparitaka ny rety mandringana tsy hoatsy asa raha nakory ny hatrehana an'izany na ny asa ivelomana azy dia tsy misy tena ratsy ny fitiavako anjanako ka nahatonganana sy ny ilay taratasy indray mandery tena no azako tereo tsy raharahako na higadrany azy tena tsy rary ny tsony mihitsika vola hiditra ny aposinao koa verangano atakalinao ny aim-bahoaka vo tsy mamianjanako eo kosa aloha ireo dia hitabatabako eto mifototry ny aretina azy efinina voaka ninko neny andao zao no atao ahoana ozy ianao ka andao mena vola koa ipolisy io dia asiana voaka ny tao ivalipity eny tsy dia tiako loatra aloha le hevitro nefa andraso aloha fa ohatra ny voaka an'ireo daholo zany ny olona voatazona rehetra mazava mba tsy hitaran'le aferan'le vazaha teo angamba dia aleo na voaka daholo ny olona maty rehefa mahazo izay ilainy dia mangia toy ny tsy nahita ninninona fa zara za tava voaka neny iny voaka iny valipity oay ny zanako marina ary ny valo mainty be mihitsy izy zany sady reraka be ndry apitao aloha ny arivavany neny fa tsy izy tena marina aleo mitandrina ihany neny sitraka fantatrao ve iza ny yaourta brase tsara indrindra eto Madagasikara la yaourta malefaka tsara ery la yaourta manakarena protéine sy calcium sady tsy misy additif la yaourta fouettée tena vitoko aza mitady tsony ny yaourta brase izy no yaourta brase tsara indrindra malefaka ery sady feno protéine sy calcium mbola eo foana ve faingana ary anandrana iray amin'ireo parfum ananany yaourta brase izy tsy ho diso fanantenana ianao yaourta brase izy lay brase tsara indrindra amin'ny vidiny 600 ariary monja izy le meilleur des brasés indrive zany tratry ny krismasy ary indrive hoe manahoana ny fankalazana ny fety miaraka amin'ny orange mazava ho azy fa maro ireo tolotra orange izay ifampizarantsika falina sms miaraka amin'ny bsms flex internet ho andrehetra satria lasa tsy misy engagement no ifiber ray volana maimaimpona ho an'ny tolotra smart fiaina ambidy amin'ireo telefônina sy smartphone mbola misy kado koa rehefa manjy tonga vaingany amin'ny botika orange atsidiny page facebook sambatry no LG miaraka amin'ny orange eo anilanao telo volana taty aoriana rehefa nitsapoana tato an-trano valipity dia sitrana ihany na dia mafy aza ny fitsapoana satria kely ny heriny tazo maheriny nahazo azy miampiarerahana be loatra vaky ny foko raha ny tatarainy zavatra ny ainany misaotra n'Andriamanitra lehibe nanome azy fahasalamana fa na izany aza mandrendrirana azy ihany satria tena niparitaka be ilay arety mandosa asa mety anahoana ny toy ny fiainana ny fitaovana entiny azy ty potika vokatry ny fiakaran'ny herinaratra ambony loatra
ireo sisa afaka ampiasaina indray atao haingotrano satria na ny jiro ampiasaina azy ity tsy misy. Isy rivotoza ifanesindray koa no avy vokatry ny fikitiana ny toetrandro be loatra. Andriamanitra sisa farafanantenana tonombavaka no maro anisa sarain'ny olona amin'ny tambatsotra efa tapidalaka le tanteraka. Fitaovana be ho asitraka ianao koa aza mangano any fa misy ina malahelo fahazazako ary sitraka. Tena tsara ery fiainana tamin'ny mbola kely. Raha atao misafidy azy izao dia aleoko miverina tamin'ny mbola kely, manao tsobato, kivarivary miaraka amin'jerika, mijery tao amin'ny soeur rehefa hariva dia misakafo dia matory. Sao tsy izany intsony ny iainana fa efa ady mafy amanaina isan'andro. Ndre avety izany zandriko izany, aza manany ho avy izany akia. Efa mpilalao sisy sika no ity, lalao an'izay voasoratra sisy. Fa inona hono sady tafatafanareo dato anaty maizinato e. Tapaka marina ny jiro aleo mezana sisa na mahasorena faran'izay zokony azako. Zanaka raha benja hono nantoroko nefa hoe ikony dia lasa ny polisy any. Izay indray izao ny vaovao malaza. Ary iny rehetra tambehetiny reto aloha. Ie, izay ny vaovao voalohany. Fa ny vaovao faharoa, tratran'ilay aretina nge olo Monsieur Gaspard Menakavy. Ry Carmen ve? Ie, eniko resahan'ny olona teny an-tsena teo. Manomboka miparitaka be ilay izy ary tena mamono hony Monsieur Gaspard hono vomafy mihitsy. Mety tsy ho avitra tsony misy raha ny fitantaran'ny olonako. Mba aloza koa izany. C'est triste pour Carmen. Mety ilay izy tia manao fety be ngamba dia mifanerasera amin'olona be dia be foana ny mahavoa azy. Fa izao valan'ilay teninao hoe atao iny reto etambe reto. Izao hiala eto tsika androany alina. Na midiko ny tranontsika dia nividy trano ambony toerana sy tany amoron-drano any ambanivohitra be ny trano ipetrahana, ny tany kosa ambolena. Tsy hitako izay mahasamy hafa ny eto sy ny any ambanivohitra. Samy mampiasa labozia ihany. Ny tombony any ambanivohitra dia ny rivotra madio, misy rano. Ny entina rano sotroina aza lasa sarobidy mihoatra noho ny volamena. Ny jeune travail pas suin'ny princesse rehetra milahatra bidon jaune daholo. Nenko Ka izao andaotsika anainga amin'izay amboly siopy any ambanivohitra sika. Inona moa ny matesana raha tsy nianona hoanina ihany. Sady raha mitoza ahitany sy fampindrana izao dia ho avy tsy ho ela mosary any ambanivohitra any tsika mba lavitry ny aretina, lavitry ny tsindry azo lena, lavitry ny mosary ihany koa satria sika hifantoka amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Vidy mpanao solera matanjaka tsika fa ny masoandro ny men'Andriamanitra tsy mba vidiana reto tsy toy ny faktura sasany midangana amin'ny zavatra tsy nampiasaina akory. Rehefa eo anilako fotsiny nareo dady izay ihany ny fahasambarako soa ihany nareo fa nampianarin'ny dadanareo ahay anetry tena ka mila fa tsy ho sarotra aminareo ny aina any ambanivohitra. Ka misy toy izany indray verina iny tonga dia mazoto be rehefa miakatra mivokatra dia afaka mivatotra an'izany sika ary fanampianany an'ny olona tsy ho fahatinoana ihany koa izany. Za koa mazoto fa malahelo an'i Carmen ve? Isy tsy misy idirana fa ny fianarako izany ahoana. Izay ny antony hividianantsika mpanao solera matanjaka ahafahanao manao fianarana par correspondance na en ligne. Manao candidat libre ianao rehefa nalam-panadinana. Tena tiako be izany ry neny. Sambatra izay manananao. Ko inona moa ny andrasana fa tsy ndao andeha? Eno veloma ry Jiramaty Enim-bolana izay no nahatongavanay teto vohitsara.
60 kilometatra mialana Tananarivo ary 570 tafo eo. Tsy nataotao fahatany ilay anara-tanàna fa tena hoe tsara. Mbola tanàna feno ala mety. Misy renirano mikoriana mahafinaritra. Fanireny valim-potehatra amin'ny fahazazany mba hanana trano amoron-drano. Fa ineny no nilaza hoe aloha atao ambony toerana ny trano toerana raha sendra tondraka ny rano ka anahirana. Natao toerana ambolena sy fiompiana ny hektara 2 novidianay. Mahandro fehizay ny tanàna. Nataonay avokoa rehefa mety ho asa hivelomana ambanivohitra. Ny fambolena toy ny vary atanety, karazana legioma isan-karazany, fiompiana koa amam-borona, omby, hatramin'ny bitro sy ny ondry. Tena tsy mora fa mitaky finiavana sy tanjaka. Mampiasa olona 4 izahay. Ny 3 manampy amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Ny anankiray kosa manampy an'iny sy valim-potia manao fromage. Tao anatin'izay ny mbola an'izay dia niverina toy ny teo aloha. Eny mbola mihoatra lavitra noho izany izany fiainana kely mianaka. Isaorana ny avo. Sitrako? Tsy adinonao fa mandeha vao maraina be tsika raha-pitsy fa hanao examen tonga dia charge chaud daholo ny vokatra entina amidy eny andrenivohitra rehetra eny androany arivo. Eny re patron kely io. Tandrema foana na dia izany aza fa mbola tsy ringana tanteraka ny ilay valana rehetina ao andrenivohitra ao e. Eny re fa so ihany aloha tsika fa mifindra taty fa na melonga eny ahitany sy ny tsy fahampisakafo ao e. Tao aoriana an'ilay tondra-trano be iny dia maina tanteraka. Tsy nisy orana intsony fa ny antony. Sitraka. Ahoana? Andana aloha tsy vetivety ny président Fokotany fa misy olona mandoro tanety indray ao. Tena mafy lokoa ilay olona ka. Faizina mafy mihitsy angamba vao hipetraka. Tsy fantany matsy ny zava-doza ateraka io doro tanety io. Aleo fa hiakatra ny vetivety ary aloha e. Ary aza miakapofona be ohatran'io eny fa inona koa ary ty? Ka tena tsy lasa kosa ka. Na io reno rano io aza ne mety ho ritro io farany e. Dia aiza ny tany ale. Tsy keko kosa ka. Fa hono fitaovana entina manala fanadinana ve zao efa mba verifena tsara avokoa ry valim-potia. Aie, arazaka zitina ka. Zala. Efa vonina daholo rery neny azafady kiva na me crise koa le mpandoro tanetiko. Tena tsy te hiverina ihany an'ireny fiainana ny ainantsika taloha ireny intsony ary reto tsy mety tsapantsika olombelona mihitsy fa ny ataontsika ihany nge mahafaty antsika. Kapoka avokoa izao loza miseho rehetrarehetra izao dia tsy mbola tonga saina ihany. Ty sitraka singanay président fa tonga kosako. Eo aloha ndry arao maso mipiasa fa lasa izay. Easy, le meilleur des brassés. Orange, eo anilanao. Nanolotra ho anao teo ny tantara eto amin'ny Record FM. Jiramati. Nosoratany Andony Maraina. Arliva Ny reny ilaina zoto Ziaro ny volatiana Rajoelso no nanome aina ny tantara. Nandray feo sy hinana totosa miaro fi. Mbola itoy